marina zay misy ny toromarika amin'ny matoko politika antsika Madagasikara dia misy moa zany ny toromarika iraisana nefa na izany ary ny tsirairay ny tokony tonga saina sy eritreritra tsara hoe iza le candidat zay tokony hotoanana fa ray anjara amin'ny resaka fampandrosoana izay fampandrosoana ny firenena amin'ny resaka hoe ohatra hoe isafidiny izay olona mantsy zao ny mpifidy lehibe mpifidy vaventy moa fiteny azy teo dia izahay ireo ny candidat natokony tiako Madagasikara zato isan-jato andamosiny satria hitanay fa candidat mahavita azy ireo toromarika angambany tsy dia tena misy hoe toromarika be makaiza fa lava ny tefa ampy ny tenin'ny président ny atoko président national teo kasika ny tanjotsika aiza ny toerana misy atsika aiza ny fahasahiranantsika tsika tsy tany miady tsika tsy tany hoe misy loza voajanahary nefa aiza ny toerana misy atsika any amin'ny farany resaka tsy fahaiza mitantana resaka fitiavan-tena zay ny tena manjaka eto ka mino fa ireo ny candidat tiako Madagasikara hiady ireo ho an'ny vahoaka malagasy hanao lalàna hanao zay hampandroso ny firenena fa tsy any amin'ny fitiavan-tena matoky aminay zay dia andritsaka amin'ny vato rehefa tsigena ny vonona fa araka ny teniko teo hoe na misy ary ho an'ny toromarika mino koa izahay fa ao anatin'ny tsy ao anatin'ny ireo le mpifidy vaventy tiako Madagasikara ihany fa raha araka ny resaka renay sy fampiresahana tamin'ireo candidat tsy miakina dia betsaka no anohana an'ireo candidat zay natokony tiako Madagasikara ho sénateur ireo dia namana raha vonona namana ivelany atoko raha vonona ka izay ato anatin'ireo ve ny tsy vonona fa dia makasitraka